Coucou les enfants. Bonjour, ça va? Bonjour. 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 Bonjour les enfants. Nareo moa nangataka hoe resadresaka kely tsika dia vonona moa zany za malany fanontanianareo fa va tsara dia faly be hoe misy ankizy kely zany afaka ay mahafantatra hoe misy an'izany ministra zany ohatrany ahoana zany ministra zany dia meno anareo zany. Inona ny asa omeny Colonel Michael anao? Colonel Michael zany no mitantana ohatrany hoe mitantana tokantrano anankiray izy dia izy zany papa dia misy maman antsika dia eo am-pitantanana ny tokantrano zany dia tsy maintsy misy hoe ahoana ny fomba atao hikarakaraka an'ity tokantrano ity. Raha ohatra hoe hoaritsika ao an-trano zany dia ozy dada hoe ianona no manadio tokotany ianona no manadio trano ianona no metsena ianona no manao an'izao dia samy manana ny asany. Dia za zany meno ny Colonel Michael ana miandraikitra ny atao hoe communication na serasera zany dia miandraikitra ihany koa ny culture na ny kolotsaina zany. Zany hoe misy olona anankiray zany antsoina hoe ministra dia izy zany manao izay sehatra rehetra sy fomba rehetra ampiroboroboana ny kolotsaina eto Madagasikara. Ary Madagasikara moa dia manan-karena kolotsaina be dia be tsika. Kolotsaina zany miresaka be dia be ny fomba mampanao atsika, ny mampiavaka atsika, ny hiratsika, ny fandihatsika, ny tantaratsika, ny fombatsika, ny vakokatsika, ny sarimetsikatsika, tout ce qui zany mampiavaka ny malagasy rehetra dia zay zany no iandreketako. Dia ankoatran'izay ihany koa zany za dia za miandraikitra ny atao hoe communication hoe ahoana no handrindrana ny serasera eto Madagasikara. Misy ny mpanao gazety misy ny serasera en ligne ohatrany ilay hoe Facebook, TikTok izay zavatra ataonareo reny zany dia misy olona tompona andraikitra reny. Dia za zany no miandraikitra reny, zay mampatonga ny hoe ministre ny communication sy culture. Maninona anao nanao ministra? Za moa zany ao anatin'ny atao hoe mpanao politika dia za efa solombavam-bahoaka dia tao aorianan'ireny tolo reny zany dia nisy vina zany izay napetraka nandravana le fitondrana teo aloha dia za zany no nanaiky zany no tendrena tao anatin'le izy ary vonona manao ministra. Ny anarako zany Loana dia taona koa 12 taona dia mipetraka any Volohirerika izay dia tiako fantarina zany ohatrina zany karamanareo azonareo isam-bolana. Tsara be zay fanontaniana se zay faly be mahita hoe Loana mametraka izany fanontaniana zany sady mba ataontsika koa zany mba mangarara satria tokony fantatrareo fa ny vahoaka zany no mampiasa anay, ny vahoaka zany no patron anay. Nareo zany zao patron ako daholo zany dia patron anay ministra rehetrarehetra satria nareo mandoa hetra. Rehefa mandoa hetra nareo zany dia nareo no mandoa ny karama anay. Le fanontaniana voalohaloha zany hoe ohatrina ny karama ny ministra zany tena vata karama zany 2 millions d'ariary, 10 millions de francs zany. Dia ankoatran'izay za manana anjara solika fana mivezivezy zany sy manao ny asam-panjakana dia 3 millions d'ariary nena 15 millions de francs eo zany. Dia manana anjara ataontsika hoe trano zany io trano io hoe tokony manofa trano zany dia 1 million d'ariary zany eo amin'ny 6 millions d'ariary isam-bolana eo zany ny fitambaran'ny vola zay raisiko zany hoe ny karama ny ray dia ireo hoe zo zay sitrahan'ny ministra zany. Fa ny ministra rehetrarehetra mety samy manana ny azy fa ny anahy aloha zany zay ny anjareo manko tsy fantatra dia tsy afaka miteny amin'ny anaran'zareo satria tsy haiko ary hoe ohatrina ny karama zareo. Aya inona zany ny etapy ataonareo na ministra nareo? Izy moa tsy misy hoe etapy hoe zao ny atao dia tonga ministra fa ny ministra mantsy olona tendrena zany nommé zany fa misy fotsiny fepetra farafahakeliny zany mila manana master tout zany na hoe bac plus 5 zay ny lalana natongavako lasaka ministra. Isorako moa zany ny président antsika Colonel Michael zany nametraka fitokisana sy nanindry ana ohatrohatr'izay le izy ohatrany hoe nareo zao an-trano zany rehefa omen'ny
papa sy mama hoe lohanina manomboka zao a dia mamafa tokotany de misaotra ny papa sy mama misaotra anao zany fa matoky anazy zany papa sy mama hoe za de mavita ny mamafa tokotany iny. Firy taona monsieur le ministre? 7 taona, 34 ans. Scout ve monsieur le ministre? Za mba te hijovavolombelona satria ny scout zany no anisan'ny lalana nitaizana sy nanoro ana ary tena nanabe ana mihitsy zany satria presque atao amin'ny scout moa no nahaizako hoe za ty kay manana vocation na hoe manana talenta amin'ny resaka fitenena. Ianarako any amin'ny scout hoe vikiviky manetana de d'après an'izay a lasa tia miresaka, tia miteny, tia manetana de anisan'ny antony anankiray koa hoe za mba te ho lasa mpanao gazety. De za koa efa pikabary de ohatrany hoe mampiasa vava foana de mpanao gazety moa zany anisan'ny lalana zany a natongavana am'izao toerana zao a nanao député koa mbola vava ny ampiasaina. Tiako tenena zany le scout zany de manabe. Za koa manentana anareo reo a nareo enina menadary raha afaka manao scout manao scout fa scout zany a tena mampianatra mba ho tonga lasa olo-pirenena tia mandray andraikitra ianao, sa olo-pirenena vanina ianao de mivavaka ihany koa. Zay zany le izy. Za tamin'ny mbola kely za manko kambana. Zany hoe za kambana, vehivavy ny kambana aminahy. Kompatanana kely ho an'ny Gasikara Marie Zinafity zany tamin'ny mbola kely zay moa zany zanak'olona sahirana. Tena sahirana zay a de mbola kely koa zay de efa misaraka dadanay sy mamanay. De mamanay foana no nitaizana. De mamanay io sasy fam de anankidimy zay zanaka mamanay tamin'izany de miady rery moa zany izy satria kely karama kely zany sasy fam zany de zay nampatonga anay sahirana. Fa zay isaorako anazy kokoa kely maman raha ohatra ka mami raha ohatra ka mahita an'izao vidéo zao a fa izy anisan'ny taizanay. De tena sahirana be zay rehefa vacances zao zay de manao travail teo vacances mba hanampiana zany hividanana cahier. Nareo zao am'izao mety efa milamina be mihitsy nareo satria tsara maman sy papa de tadidiko tsara mihitsy ny tena mamanay zay hoe za ozy izy tsy manana lova omena anareo a fa ny lova omena anareo de fianarana ihany. Mianatra tsara de rehefa mianatra tsara de mahazo asa tsara de mba afaka mba miaina zany eo amin'ny fiainana. Ohatrohatry zany ny fiainako tamin'ny mbola kely. De nianatra tamin'ny sekoly katolika foana nanomboka maternelle jusqu'à terminale. Fa tamin'ny seconde sy première ihany no nianatra tany amin'ny lycée Galeny tany Andohalo. Zay zany ny fiainako tamin'ny mbola kely. De za faralahy. Na fotoana milalao miaraka amin'ny ankizy ve monsieur le ministre? Wow, mampalahelo aloha tena tsy misy fotoana. Zanako voaloha zao 6 ans a de 3 ans. Lehilahy sy vehivavy zareo a de rehefa miala ao an-trano moa zany za de mampiomana le zokiny mandeha mianatra de zay ngamba ny fotoana irako am fa tonga an-trano efa matory izy amin'ny alina de lahady mba misy fotoana kely zany. Indraindray rehefa tsisy asa moa zany a de lahady hariva zany mba miaraka kely amin'izy menadasy madama zany. Zay ihany fotoana fa tena tsisy fotoana irana hoe andavanandro. Lundi jusqu'à samedi tena tsisy fotoana mihitsy. Mampalahelo kely e? Tsasy mampalahelo zany? Mampalahelo be mihitsy. Une couleur préférée à monsieur le ministre? Préféré quoi? Grenat. Non, plat préféré à notre? Vary sy laoka. De ny laoka tena tiako a ganagana de trondro endasina. Zay ny rehefa vita ministra de inona ny ataonao? za moa mpanao gazety ny tena asa fivelomako a ankoatra ny mampikabary ana sy mpandrarà eo amin'ny lafiny atao hoe fanaovana hetsika na hoe événementiel zany de manao an'izay asa zay foana zany a fa amin'izao ministra zao fotsiny no janona kely asa fanaovana gazety a sy le événementiel sy ny kabary sy ny manao animation sy ny zavatra maro samihafa. Inona ny atao hoe kolontsaina? Io ny atao hoe fihizina na hoe io ny identité an'ny firenena anankiray. Ny firenena rehetra dia samy manana ny kolontsainy avokoa. Mikolo saina zany hoe ny mampiavaka ny firenena anankiray dia ny fomba mampanaony a dia sakafo hohaniny a ny sotoavina zay misy ao aminy a dia eo ihany koa zany a ireo karazana hetsika rehetrarehetra ireo zany mamaritra ny atao hoe kolontsaina zany
ho antsika eto Madagasikara tena manan-karena kolotsaina be tsika satria samy manana mampiavaka anazy daholo zany ny faritra rehetrarehetra. Dia ilaina zany izy eo manana ministera anankiray zany zay ampiroborobo anazy voalohany dia ametraka politika ihany koa zany fanapariana zany kolotsaina zany manerana ny nosy dia sy fampahafantarana azy ihany koa zany manerana ny firenena rehetrarehetra. Isan'ny tena mampiavaka sy mampandroso ihany koa ny kolotsaina zany raha hain'le firenena no mikarakara anazy sy mikolokolo anazy. Dia ohatra tsika zany zao manana ny teny malagasy. Inona ny atanao any ampiasana? Ohatra hoe mamonjy birao ohatra zany zao dia mamita an'ireo le antota taratasy rehetrarehetra, manao soni, mampivory ny tompon'andraikitra amin'ny hanatsarana ny fampiroboroboana ny serasera sy ny kolotsaina. Dia mandray olona ihany koa satria misy an'ireo olona mitady be dia be reny zany dia miezaka mamaha tsikelikely ny olona an'zareo, mampivory ihany koa. Indraindray mandeha mamonjy conseil de ministre, indraindray mandeha mamonjy cérémonie. Dia misy fotoana moa zany mandeha mitsidika an'ireny sita maro samihafa ireny, mandeha mijery rova, mandeha mijery ny hiragasy, mandeha mijery ny sarimihetsika malagasy, miaraka amin'ireo le mpilatsaka ny tsitsapo ireo. Ko fantatra dia inona ny etapy ataonao mandritra ny journée? Folo mivavaka ao an-tsaina, eo miakatra any ambony manao footing mihazakazaka kely zany, manao sport kely 30 minutes eo fotsiny raha ela indrindra zany. Rehefa vita izay dia manao dosy dia avy manao dosy dia milalao zaza kely eo mandeha hianatra, dia mikarakara ny enfants zany mandeha mianatra. Rehefa vita izay dia mamonjy miasa andavanandro rehefa andresako teo. Izay zany matetika anaty journée. Dia raha ohatra ka tsy mifanindry moa amin'ny fotoana dia mianatra za amin'ny hariva miditra amin'ny 5 sasany dia mirava 7 sasany alina any Androbe. Izay natoko anatin'ny tontolo andro. Merci. Anareo 1 2 3 4 5 6 enina menada niresatresaka dia tafatafa taminah teto dia mirarosoa anareo inga ane mba ho tanteraka aminareo arak'izay iriny fonareo. Raha iandro any isa zao mba teo minisitra aminareo raha iandro any tsy angano tanana dia inga ane mba tanteraka zany dia mba tanteraka daholo ny carrière fizazianareo dia endry tsara dia mianatra tsara dia rehefa mianatra tsara dia tafita tsy madiditra. Zay bye bye.